Ny mety ho toetrin'andro eny an-dranomasina ny sabotsy 12 Jolay 5:24 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alahady 13 Jolay 5:24 amin'ny 9 maraina. Ho mafy hatrany ny fitsiokan'ny rivotra ka hatratra 5:20 km isan'ora ny eo anelanelany Mahajanga sy Analalava ary ny eo anelanelany Tanjombaomba sy Vohimara manomboka anio 12 Jolay hatramin'ny sabotsy 12 Jolay. Mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny hamafin'ny rivotra Tanjombaomba hatrany Vohimara ary ny eo anelanelany Mahajanga sy Analalava. Etsy andanin'izay ihany koa hitoetra hatrany ny alondrano avy Atsinanana somary atsimo Atsinanana any amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy Iray manontolo manomboka ny Taolaniaro hatrany amin'ny Tanjona Bombaomby tombanana tratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja anio zoma 12 Jolay hatramin'ny Rampito sabotsy 12 Jolay ny eo anelanelany Taolaniaro sy Maroantsetra anio zoma 12 Jolay hatramin'ny alahady 13 Jolay kosa ny eo anelanelany Maroantsetra sy ny Tanjona Bombaomby. Mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny avon'ny alondrano Taolaniaro hatrany amin'ny Tanjona Bombaomby entana ny rehetra anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompona andraikitra eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana ny Tanjona Bombaomby hatrany amin'ny Tanjona Angotsy anorana malefaka miatoato ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora hahatratra 5:20 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra aheran'ny ranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra hahatratra 4 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra misy alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro anorana miatoato mety ho betsaka indraindray ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora aheran'ny ranomasina avon'ny onja 3 metatra hatramin'ny 3.5 metatra isan'andrano avy atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolaniaro anorana malefaka miatoato ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora aheran'ny ranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra isan'andrano avy Atsinanana na atsimo Atsinanana. Taolaniaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena andrahoana amin'ny Sitokotoko ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 km isan'ora aheran'ny ranomasina avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra isan'andrano avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankaboa andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora anonjabe ny ranomasina avon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny Tanjona Filanandro andrahoana amin'ny Sitokotoko na andrahoana vitsy ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora adimpanonja ny ranomasina avon'ny onja andinina ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahoana Mahalana ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 km isan'ora hahatratra 5:20 hatramin'ny 5:30 km isan'ora indraindray ny eo anelanelany Mahajanga sy Analalava adimpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.5 hatramin'ny 1.2 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bombaomby andrahoana amin'ny Sitokotoko na andrahoana vitsy ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra rehefa manakaiky ny Analalava sy ny Tanjona Bombaomby ka ho 5:20 hatramin'ny 5:30 km isan'ora io kosa ny anakafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora adimpanonja ny ranomasina avon'ny onja 8.5 hatramin'ny 1 metatra.